Izy Dina. Dia izay food lovers. Ny ranomasina ny valapariaka. Androandray zahay dia hitondra anareo any amin'ny Le guest. Misy vue sur la mer. Tsara be tena hoe vue à ne pas rater aty amin'ny la corniche. Zay dao ary. Ohatran'izao zany ny carte atao amin'ny Le Guest manao pizza zareo manao restauration koa zany hoe misy entrée, misy plat, misy karazana poisson et fruits de mer, misy viande dia misy accompagnement miaraka aminazy. Zao zany atao amin'ny Le Guest arak'izao hitanareo zao vue sur la mer dia misy terasy moa zany ery ambony ery mbola hoentiko ianareo fa ohatrao ny atao amin'ny jardin le jardin ngeza be dia misy karazana table dia matazana ny vue sur la mer ohatran'izao rehetra zany misakafo tena tsara be romantika be eto koa ao amin'ny chalet indray nareo deja aloha eto mazaka 50 personnes azo anaovana réception, mariage ou anniversaire dia eto koa eto amin'izay nareo eto ny tena tsara ny vue miaraka amin'ny coucher de soleil rehefa amin'ny hariva ohatran'izao saky nahita anareo deja le rano tsara be entinareo mipetraka sady misakafo dia ohatran'izao ny atao anatiny ery arinako ery misy bar dia ato ny fisakafoanana dia misy vue sur la mer eo amin'ny Tiffany eo. Coucou Tiffany. Ohatran'izao zany ny vue sur la mer rehefa maina izay dia zao fisany dia ato zany misy salle de réception ohatran'izao dia ato ambadika ato misy ny billard izay zany zay foneta billard indray taty Majunga depuis nanaovana andao andramana aloha zany ohatry ny ato rehefa misy billard. Moa zany dia restaurant sady manana grande salle mandray événementiel koa zareo raha tianao fetifety po na hoe réunion kely dia ato zany tsika efa voarainy commande maromaro zay commande nalaina 2 plats, 2 entrées, 2 desserts dia voky tanteraka ny DNS family mialeta dia tantarainy anareo daholo misakafo ho anay androany voalohany amin'ny tantarandao andramana on va déguster ny cervelle tokena zany
andro an'izay tsika dia ho andramantsika. Za zany tsy maintsy manatra na dia fiako manokana cervelle satria za tsy tia cervelle mihitsy ty andramantsika antsika hoe tsara be. Anboana anazy dia romarin rongé miaraka amin'ny bretzel. Marihana fa misy anay eto amorony ranomasina vue sur la mer. Eto moa zany amoron-dalana mahafinaritra be rehefa mankaty nareo conseillenay kokoa eto amin'ny terrasse tsara be mihitsy romantique be zany. Manomboka ny dégustation atao amin'ny le guest eto amin'ny la corniche tsika zao dia ny entrée nalaina poisson fumé, misy poisson fumé fa millefeuille de poisson fumé miaraka amin'ny concombre misy concombre dia misy pomme de terre, huile d'olive dia ny assaisonnement mahafinaritra be rehetrarehetra miaraka amin'ny be rose. Dia ho andramantsika zany 6 citron kely misy salade verte. Dia be aminareo zao tena mankafy an'ity plat hoaniko ty ataoko tranche amlay be mihitsy ilay anareo. Io le millefeuille dia ho andramantsika au revoir. Ity zany bouchée anankiray ao io zany reto ny tena marina misy maîtrise satria le poisson fumé tsy be sira mihitsy, à la limite tsy sira nefa fumé tsara be mihitsy. Dia miaraka amin'ilay concombre sy pomme de terre finement taillé tena tsara be ilay izy, assaisonné tsara, asiako be rose kely. Tonga io misy fraîcheur miaraka amin'ny huile d'olive nasiako citron kely. Tena ratsoany mahalenga amin'izany ianao dia tsy tia mahalenga tsao. Tsara ilay izy. Iny mantsy ny tena collection an'ity zavatra ity sendra hoe be sira tampoka na ihany. Nefa zao manao équilibre coco tsara. Dia ny tsara be ny tsirony zavatra hoaninao. Asiako salade kely fandefona kanina. De pas vinaigre patsa mihitsy eny amin'ny salady matanjaka tsara, manokatra vavony tsara mihitsy ilay izy tsara be. Fa vinaigre de cidre aveo satria mazatra zany manao vidéo foana dia mila manao digestion kely ihany indray dia maka an'ity digestif ity zany pibasy ny tsiron'izy ity dia ho andramantsika andramana daholo izy rehetrarehetra. Beny be ilay satria misy mamy tosy mamy dia eny ilay goût fruité amin'ilay izy dia tena tsara be, mahafinaritra be mihinana ilay izy fa mafafana ny anaty kibo rehetra eo. Aty amin'ny le guest Majunga no misy antsika le guest Mariana fa côté la corniche dia ao aoriana koa zao ny ranomasina. Dia za zany ao aty amin'ny partie aty amin'izay asehoanareo daholo ny partie face rehetra ny existe ato amin'ny le guest. Misy côté jardin dia misy koa ery côté chalet rehefa hijery coucher de soleil iny nareo. Dia ny anahy zany ny andramako pizza, mini pizza, chorizo.
chorizo anisan'ny tena zavatra tena tiako manandrana anazy dia asehoko anareo ohatrany ahoana ny tsirony. En tout cas, ny ambonin'ilay pizza chorizo misy olive noire dia misy chorizo, misy fromage, misy poivron, misy sauce tomate fait maison. Dia miaraka amin'ny pizza tsy maintsy misy piment sauce. Dia tia piment zany mazava ho azy parfumé. Dia andramantsika amin'izay zany ilay pizza satria pizza iny moa izy teo chorizo. Dia aka portion na pizza anankiray za dia fanao rehefa mihina pizza hoaniko aloha ilay olive na vert na noir. Dia le pizza asina sauce piment. Tsara be izy souillard fanoako aloha le olive relevé be an'ilay goût sauce tomate dia le sakay matsiro. La pâte à pizza c'est croquant be ety ambany ity. Dia nefany les pizzas tendres rapide kely tsy may eritreretinareo goût rehetra iny maheno piment, maheno romarin, maheno karazana feuille épice be zany le c'est très bon. C'est très bon. La pâte c'est fine, c'est croquant. Dia sina digestif kely pibase ny parfum tena eny be le pibase ça réchauffe dans la bouche. Dia tsy maintsy manandrana an'ity antidy satria misy poisson fumé moa zany le izy tena c'est à ne pas rater alay kely eo amboniny be kely le poisson asina be rose kely une bouchée à quoi? Ok. C'est juste parfait. L'équilibre de goût tsara be. Tena tsara. On conseille comme les plats à la four. En entrée d'autres narrow anti fraîcheur déjà fluidité sur le et les poissons fumés, les millefeuilles faire autre chose plutôt snack ça petit pizza, petit fromage des petits chorizo c'est le meilleur. Merci. Embotekwa turajafuza kwa norenye Charuku yabi swani fanaovantsika Embapukwa tu yabi fisanti karene Naditi kusua mifanao kibudai Sauku wala fanenganao chako Changubuza watu le mateti fahe Sauku wala fanyalanao chako Timata vihente azole tinu menru Arriva Matiaru safu na rezao La famille paquete tufu tanto Mani fisanti carezao La famille arriva Matiaru safu na rezao La famille paquete tufu tanto Mani fisanti carezao Nunca dégustation amin'izay dia mbola atao amin'ny le gesta foana dia manandrana rivariva takariva moropatana tsisy fantana akory dia anandrana an'ity zany Chateaubriand
Fait un filet des épices qui a l'aile de assaisonné. Et miaraka amin'ny ratatouille. Cuisson? Ny ratatouille cuisson saignant. Eo asiako anareo eto le mahasaignant azy. Hita a. Pahaky tsara le Chateaubriand. Tena brillant Chateau a. Izao zany a ny le izy les pièces de zébus les Chateaubriand. Tendre be le nomby a. Tena anao to de tsofoka fa apelina mandidy zany. De hoandramatsika le izy zany. De Comme les ratatouilles. Tia aloha aniko amin'izao mandry zao manasa atsika rehetra. Ny assaisonnement a tena ihemy foana ny fraîcheur le produit na de efa nanontaniana teo moa zany a de izy ty a efa 4 jours no navela tao mba ho antitrantitra kokoa zany le hena de tena mbola iheny fraîcheur le viande. Matsiro zany amin'izany. Izatsika ny dégustation ty. Asiako purée de pommes de terre kely. Anareo ty. Onctueux be le purée de pommes de terre. Tsisy grumeau mihitsy, tsisy vetivetiny zany. Mais assaisonné amin'ny assaisonné amin'ny noix de muscade le izy. Noix de muscade kilo fa. De andramatsika Ratatouille. Ratatouille. Ny ratatouille moa zany à la base de aubergine, de courgette, de sauté miaraka amin'ny herbe sy ny échalote ny tomate. Zay mihitsy le goût la ratatouille provençal. De misy poivron. Défi personnel. Satria za tsy mihinana poivron tsy mahazaka fa hoaniko izy androany. Hoaniko ana niany. Hitanareo tonga de miakatra be le tsiron'le viande vao nitambatra miaraka amin'le assaisonnement le ratatouille de miaraka amin'le ovy rondeur-n'le ovy fa les pièces de zébus en soi efa tsara be fa vao maika nampiakariny satria le assaisonnement les pièces de zébus zany atonony tsara de asiko filet de zébus de pan. Moi le mbola tsako recommandé petit plat ty tsara. Anandray zany manandrana plat, ny plat afo androany défi personnel quoi. Zany tsy tia aba, tsy tia resaka zavatra cervelle ohatr'izany nefa ny plat ho alaiko cervelle. Donc défi personnel tia raha tiako tia de tena tsara zay le izy. Cervelle accompagné de frites. De ny frity zareo tsy hitantsika zao frity mbola tsy mivofy. Ohatrany style zareo belge zany, frites belge de assaisonné le izy andramatsika hoe ino. De anandrana le cervelle amin'izay zany tsika mbola atao amin'ny le guest misy atsika aty amin'ny partie la corniche. De asitsika sira kely ozy izy tiana hoe mba tsy sira kely ozy izy de fanandra ndre de andramako aloha le cervelle. Ohatra zao texture cuisson ny aloha c'est juste parfait. Tanareo ve? De l'izy misy sinakena kely fotsiny le izy en fait.
Ça fond dans la bouche. Aujourd'hui, tendre quand même foie gras. Parfait une cuisson. C'est des frites. Hein. Mais comme ça, j'aime ici fleur d'aneth. On le fait bien pour les frites. Hein. Normalement, les frites, on conseille un chef il accompagné dans les cerfel. C'est une famille de zéro. Car les ténèbres, quoi, les frites de zéro, c'est un faux, ça. Femme, on a où style qui sont en Afrique belge. Mais si on a peur après les frites. C'est très très bon. Et puis, qu'il y a farine les cerfel, les parties, mais c'est un carré près qu'elle donne, allez. Et après, comme il y a comme frites, tu n'as pas de manger la frite, non? Tu es assis tranquille. Les citrons, ça m'a mis assis de quel âge? En tout cas, tous les coups, c'est juste parfait. Remarquez que ça a un produit en Zawa, comme le guest, c'est un produit de qualité d'awol. Ça est, il y a une d'awol, les goûts, et déjà, on a peur, commencer de les peurs, c'est une peur de qualité, là, que c'est un Zawa. Des dochets, des missières, etc. C'est ça un peu. Les familles d'ananas, il y en a un qui a sucré les citron, des amphères, c'est des gras, ici, rondeur appelée les cerfels. En fait, il y a porté rondeur en bouche. Et tu m'as dit que tu as Châteaubriand, en tout cas, l'oulis, l'appellation, c'est Châteaubriand, ça j'ai un prix. Et je vais prendre la partie un peu plus. La Suisse, laquelle Et à ce coup, celle-ci poivre, ça m'a donné un petit sel. Ça, ouais. Et t'as un relieu en mi. Rien les ail. Piqué à l'ail, en fait. T'es un peu mis son coup en lise. T'es les tombouniers, toi. T'es là, oui, c'est bien doré. C'est un Châteaubriand, c'était un prion. Et c'est à faire un accueil en géant. Tungani dessert à la Nestina, il y en a créé à flan. Et il y en a créé à nougat glacé. Nougat glacé, Et quand on voit ça, des apparences, entre parenthèses, saisonnière, vous êtes un mood fonami, Sakafa, les Tlanais, on emmène au parquet. Merci beaucoup à l'équipe, le guest, pour l'accueil. Des indamati qui aiment ça, nous qu'à classer, Autre chose, Ça rappelle. C'est un bon tir, nous qu'à croquant. T'as une atnelle, mais si. Mâche à la nougat. Ça de moi joli, nous croquant. C'est un ça rappelle. Ni caramel, ni si caramel là, tout quelque temps. C'est juste parfait, ni assaisonnement, c'est très bon. C'est très doux, Des mismatchs à l'épaule. Mais c'est pas trop sucré. C'est très très bon. Conseillé que tu nous gâtes. T'es notre sarabé.
tena tsara. Asiko boucher farany fa tsy tena tiako loatra. Tsy ho anareo Toizantsika ny fanandramana sady faranantsika ihany koa izy ty fa tena voky zay tena voky tena voky fa faranantsika amin'ity takariva mahafinaritra flan atao amin'ny le guest dia anamatsika ny couple moelle tsara aloha le flan io tapakety tsara le izy ohatrany texturena crème brûlé tanao le crème brûlé dia misy ohatrany crème renversé igny dia ohatran'izay fraîcheur be mihitsy ny zavatra hoantsika eto tsy dia tena tsy matavy be en couture tsara dia ohatrany hoe crème renversé dia tsara be. Tsy mamy be atony tsara da makindray tiany sara ty nougat glacé moa izy tao ohatran'le nougat foaninareo tamin'ny chocolat robert reny lekeo le fa version glacé tsy hoe glacé be ohatran'ny crème glacé. Et c'est pas trop sucré? Siramamy ny aton'izao atena mitovy mitovy amin'le nougat ny robert le mampatsiahana an'iny kipy dia iny no aniko ny robert de chocolat tena tsara ny dessert tia tsy tena matavy be tsy dia makaleo fa tena tony tsara allégé tsara ny sucre allégé ny graisse an'le ronono. Lafa t'arriva Matiano safonarezao La famille Bakiti Tsufutanzo. Et c'est une dégustation honnête atao amin'ny le guest la corniche hitanareo arin'io misy ino la lune. C'est ça, la lune. La lune, c'est ça. Non, c'est ça. Oui, c'est ça. Amizao dia volana be zao zany ny anaovanay bisobe anareo. En tout cas, raha résumé la dégustation anay tato amin'ny le guest des produits anzareo produits de qualité le goût des choses simples. Tena hoe simple mais efficace tsara be dia ny accueil koa moa zany miaraka amin'ny Alex si Clément, tena ils sont trop sympas. Merci beaucoup pour l'accueil, vous étiez super sympas, on vous adore, gros bisous. Merci. La famille Bakiti Tsufutanzo. Mani fisa tikarezao. La famille